Miarabantsika rehetra indray amin'izao maraina izao. Toy indray raha ny fivoaran'ilay rivo-doza Gombe tamin'ny 10 ora maraina teo izy dia tao amin'ny distriken'ny Maroantsetra. Mitondra rivotra 5 kilometatra isan'ora izy ary arahana tafiotra 70 kilometatra isan'ora. Tsara manamarika fa niaina ny heriny amin'izao fandalovany antanety izao. Mizotra miakandrefana somary avaratra andrefana izy ary mahafaka 10 kilometatra isan'ora. Raha ny vinavinany mety ho lalana izy ity moa dia tombanana ivoaka any amin'ny morontsiraka Sofia ho amin'ny Anioal. Mbola hitondra rotsakorana betsaka any amin'ny faritra rehetra izay andalovany kosa nefa n'ity rivo-doza ity, izany hoe any amin'iny faritra avaratry Madagasikara iny. Araka izany dia miova toy izao ny filazana loza. Filazana fa mbola mila mailatrana na filazana miloko manga ho an'ny Antalahy, Maroantsetra ary Mananaravaratra. Filazana loza manambana na filazana miloko mavo kosa ho an'ny Voemara, Sambava, Andapa, Soaniranivongo, Fianareva Atsinanana, Sainte-Marie, Befandriana Avaratra, Bealanana, Mandritsara, Toamasina voalohany sy faharoa, Brickaville, Vatomandry ary Antanambaomanapotsy. Filazana miloko maitso na filazana loza fanairana kosa ho an'ny faritra Laotramangoro. Ny mpampiasan'ny ranomasina sy mipendrika rehetra amin'ny morontsiraka afovoany Atsinanana, avaratra Atsinanana ary avaratra andrefana dia tanina mba tsy voaka endrika mihitsy aloha mandrapalasa ity rivo-doza ity satria aherin'ny ranomasina ary mikorotana ihany koa ny toetry ny andro any an-dranomasina. Entanina ihany koa ny rehetra mba hanaraka tsakany sy andava ny toromarika omeny ny manam-pahefana ny fotony mba hisorohana ny loza mety izy eo. Dia izay indray ny vaovao mahakasika ny Gombe amin'izao maraina izao manome fotoananao rehefa avy eo.